Mankalaza ny fahadiambin'ny folo taona nitsanganany kosa ny sinodam-paritany Arivon'ny Mambo nisy ny fitaovavana lehibe nentina nanamariana an'izany nisy ihany koa ny fanolorana fanampiana ho an'izany sinodam-paritany izany niako ny ary. Tao amin'ny FJK Arivon'ny Mambo Martsura fitiavana no nantanterahana ny fanompoam-pivavahana fankalazana ny fahadiambin'ny folo taona nisian'ny sinodam-paritany Arivon'ny Mambo vaovao. Sinodam-paritany roa no nisy tany aloha dia ny avaratra karatra sy ny Arivon'ny Mambo ary natambatra ho iray izy ireo. Nitarika ny fanompoam-pivavahana ny président synodaly avy ao Arivon'ny Mambo ny torin-tenin'Andriamanitra Trosa ny mpitandrana Arakota Arvon Hubert izay nisolo tena ny Brofio be FJKM. Isany nanamarika ny fotoana ihany koa ny fanolorana sertifika maro dia maro ho an'ireo rehetra efa nanana andraikitra teo anivon'ny sinodam-paritany Arivon'ny Mambo vaovao toy ireo mpiandraikitra foibe tany aloha sy ireo braony sinodam-paritany tany aloha ho an'ireo dakona sy ny olona ho an'ny mpitandrana sy ny katekisika nisy ihany koa ny fanolorana loka ireo anjara tamin'ny fanaovana ny hira faneva sy ny sary famantarana. Ny fikambanao anivon'ny CST Rodin avy ao Arivon'ny Mambo koa no anisany nisolotena ireo manam-pahefana tany an-toerana ka ho fanohanana ny asa tanterahan'ny sinodam-paritany dia nanolotra vola iray tapitrisa ariary izy raha teo dia zanaka ny fiangonana. Nohony amin'ny tanterahany ity fankalazana an'Andriamanitra no 520 taona ny sinodam-paritany Arivon'ny Mambo vaovao ity izay no tanterahana androany moa izany ary dia tonga maro ny vahoaka an'Andriamanitra feno ny fiangonana tonga daholo izay rehetra no eritreretina indrindra ny mpitandrina sy ny katekista ny dekona maro be izay nisy sertifika maro koa zaraina tao dia ny tsangambaton'izao fa 520 taona izao moa riavana dia ny ezaka fiara tsy mataho-dalana ezaka katikatra mba ahafahana mamita tsara ny asan'Andriamanitra eto anivon'ity sinodam-paritany Arivon'ny Mambo vaovao ity izay manerana ny district n'Arivon'ny Mambo aty amin'ny ilany atsimo manontolo ary dia misy fiangonana 370 izay ao anatin'izay dia manentana antsika vahoaka an'Andriamanitra hitrotro-ambavaka sy arahana tanteraka izany ezaka lehibe izany mankasitraka ireo mpitandrina sy ny katekista ny fiangonana rehetra izay efa nanao ny anjarany satria hita tokoa ny fiezahana tao anatin'izay. Nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo tao amin'ny tsekoly Johnson moa ny fotoana ary nisy ny fizarana mofomamy ho an'ireo nanatrika izany fotoana izany. Faranantsika tao anatin'izay fanadihadiana izay moa ny fampahalalam-baovao toy ny mazatra tsy ahivina vetivety aminao ny vaovao isan'ny nisongadina tamin'ny ity takariva ity mbola miantona trano ny famatsim-bola ny tahiram-bola iraisam-pirenena na ny FMI any Madagasikara araka ny fanambarana izay navoaka ny FMI efa tafaverina eto an-tanindrazana androany kosa ny filohan'ny tetezamita Andro Rajoelina rehefa avy nanatrika ny fivorian'ny troika avy ao amin'ny SADC tany Dar es Salaam Tanzania mbola manana tahiram-bola vahiny sy volamena tombana na eo amin'ny 2 miliara ariary eo i Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ny fantatra raha ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny vola sy teti-bola sotra sy mankasitraka anao tompolatovavy nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy miaraka amin'ny fahitalavitra Ima TV mamy fotoana anao manaraka indray filmoto.